Zay ny amin'ny vao iny fa nandeha ny feo sy ny resaka ary efa nivoaka an-gazety mihitsy fa candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana. Nazava ny tenin'ny Mahazaka Clermont mpanolontsaina eo anivo ny fiadinan'ny primature androany fa tsy marina velively izany resaka izany. Tsy marina ny filazana an-gazety fa mety candidat mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony ho tondrosaina amin'ny ity taona 2024 ity ny Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana. Io nambaran'ny Mahazaka Clermont mpanolontsaina eo anivon'ny fiadinan'ny Premier ministre androany. Vaovao diso ary tsy maro mipototra ny filazana fa ilatsaka filoham-pirenena andriamatoa Premier ministre. Azo amarilina tsara fa sady tsy mieritreritra an'izany izy ary tsy nihomana amin'izany. Tokony amarinina ny vaovao lasa diso ary miendrika fanaratsiana olona na fampiadiana olona raha vaovao tsy voamarina avoaka ahily amin'ny gazety. Averiko aminareo koa ny fanontaniana inona no tokony atao na izy manao démenti. Ny marina zany ahitsio fa diso le vaovao. Andriamatoa Premier ministre averiko tsy latsaka ho candidat filoham-pirenena fa manaraka zay andraikitra napetraka ao aminy amin'ny lalam-panorenana andininy fa 7 sy ny manaraka. Nosorohitany Mahazaka Clermont ihany koa fa manaraka mpikamana trany amin'ny antoko HVM ny Premier ministre ary manaraka ihany koa ny fitsipika io antoko io.